God Almighty. Oh, his name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. It's only one who is worthy. It's only one who is holy, and his name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Jesus. His name is Jesus. Alléluia. Alléluia. Dia faly miarahaba antsika tsiraray avy indray amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Tonga soa atao anatin'ny fandaharana haitarika ara-baiboly na ny biblical leadership iarahantsika eto mandray fiofanana miofana mahakasika ny fanajana na ny tahotra fanajana an'Andriamanitra izany. Dia tonga soa tsika tsiraray avy izay efa mangetaheta sady efa mivonona ndao mba asitsika fifampiarabana mafinaritra raha mba azonareo atao ny miarahaba ao anatin'izay hitako ihany koa moa fa dia efa manomboka matadidy tokoa nareo hoe vao tonga dia manoratra an'ilay présence ery ambany ery dia mety soamantsara ihany koa tonga dia sady asy fiarabana raha sitraka ao miarahaba antsika tsiraray avy tonga soa atao anatin'ny fiarahantsika androany zany tahiny tompontsika dia melo ny vavahantsika alao akakelyntsika fotoana mba hiarabana ao ilalaina ndre malala ihany koa dora lay manjaka shalom miarahaba indrindra pasteur tahiny tompo indrindra ianao tahaka izany koa inomenjanary lova-soa sarobidy efa hitako nandatsaka ny présence n'izy eto Lucette raha fily Arson avy any Antsirabe Lala Mariza Asamoa Vezy Lala Mariza izany Andrianjafy Nirina ao ihany koa Irina Arajaon Tahina hitako efa maromaro mihitsika ato ao Sikisika Andriamanantena Joseline wow ato koa misy rahalahy miteny sinoa ato fa azafady fa zay aloha tsy miteny sinoa zahay fa dia tonga soa ianao i brother Nathanael Ndriambola manana hoe miarahabanao Zandro Malala Eugène Stéphane pasteur Eugène Stéphane io Fenitra Entso pasteur Hyacinthe tonga soa ihany koa ny pasteur Hyacinthe mafinaritra be asio fiarabana mafinaritra sady anononana ny fiadanan'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy zany zavatra rehetra zany tahiny tompontsika rehetra miaraba ny Laurent Ravaka Saoly Arjaona i mbola tiana Raoel tahiny tompo indrindra faly mahitanao manaraka soamantsara ny fandaharana Tina Lalaina Suzy Glorious wow mafinaritra be daholo tompoko dia anterina ny fiarabana anterina koa tompoko ny fankasitrahana antsika tsiraray avy amin'ny ataontsika hoe ny fatongavana ny etaeta ho an'ny tenin'Andriamanitra zay moa zava-dehibe zay etaetanareo an'ilay tenin'Andriamanitra zay ny tena sarobidy amin'Andriamanitra ary sarobidy be aminay ihany koa zay etaetanareo zay izany dia lazainay hatrany ity am-piandohana fa dia
somatsara n'le boky a mahakasika ny fanajana ianao no nientinao a tahaka izao fa de anombokatsika ary ivavakatsika diriko kely hoe ny vahintsika amin'ity androany ity satria manana vahintsika omaly de efa tafaraka pasteur Narindra-Pamonjena tafaraka tamintsika teto pasteur Narindra-Pamonjena tamin'ny omaly a de hoaniny androany a mbola hiaraka amintsika eo ihany koa izy a raha sitrapon'ny tompo a tafaraka amintsika eto a pasteur Narindra-Pamonjena zay a ifanampy amintsika ho amin'ny fanarahana zao a fandarana izao izany nefa ihany koa afinaritra be fa de anana vahiny koa tsika zay a hiaraka amintsika eto a amin'ity fotoana androany ity fa de mamelao apiditra kely aloha pasteur Narindra raha efa maheno anay pasteur Narindra-Pamonjena de mandroso pasteur raha efa maheno ianao amin'izao fotoana izao menanao ny fitenenana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy maheno fetsy ye miaraba pasteur maheno manana fiadanany tompo amintsika salama daholo amen miny zay fa hitombo indray tsika androany a ary andray révélation avy amin'Andriamanitra miaraba amin'ny proveur ihany koa eny pasteur mankasitraka be dia be a ary de sitraka indrindra ny fahatongavan'ny pasteur tonga soa atao anatin'izao a fiarahantsika androany izao mankasitraka indrindra de manana namana anankiray koa tsika raha ohatra ka efa tafiditra ao ny namantsika asa raha efa maheno anay a ny namantsika brother Bali raha efa maheno anay ianao afaka mandray anjara fitenenana iarahaba ny mpiaino tahiny tompo indrindra rahalahy efa tonga soa ianao miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra miarabanao koa Andriamatotale pasteur Narindra faly tafaraka amintsika rehetra eto indray a hiara-nompon'ny tompo a ary ho tahinana eto fotoana androany ity ho antsika rehetra amen 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 efa eo ihany brother Bali a mba sainay brother Bali raha afaka raha ohatra ka mba afaka hitondra anomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka raha sitraka ao dia mba ento fanatrehan'ny tompo a ny tsiraray avy ary a amin'ity fotoana androany ity manasa brother Bali anomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka eny tompoko ivavaka sika raha eo mankasitraka anao zay a amin'ny anaran'i Jesosy no anatonanay anao amin'ity hariva ity a naiza naiza toerana misy anay a de fenoany fanatrehanao amin'izao fotoana izao fa ny masonao tena mila anao zay hikasika anay anie ianao ao anatin'ity fampianarana ity a mba hitombonay amin'ny fatahorana anao hitombonay amin'ny fanajana anao tarino zavatra rehetra fa ny masina fa tsy amin'ny kery tsy amin'ny fatanjahana fa aminao rery ihany no ahombiaza ny zavatra rehetra amin'ny fanomponan'Andriamanitra tompo de taio ny fandrenesana rehetra mba ho sokafan'ny fanahy masina mba hisy sensibilité any anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra mba tena andray avy aminao Andriamanitra ary mivavaka izay ho amin'ny lafin'ny teknika rehetra manonona izay mba ho tahina ny connexion any amin'ny isa tokantrano tsirairay avy mba hatafita tsara ny hafatra ho tahina Andriamanitra ao ny isam-batan'olona tsirairay avy izay mangetaentanao amin'ity hariva ity ary tonononay ny rahan'i Jesosy hiaro tanteraka an'izao fotoana izao ary ny zana-tsipika rehetra alefa ny Satana mikasa hamelezana anay dia izao ny voasoratra hoe ny zana-tsipika rehetra voaforona hamelezana anay.
dia tsy misy ambinina zany amin'ny anaran' Jesosy Tompo ary dia misaotra Jesosy Tompo satria tahinao soamantsara zao fandarana androany izao, ambinina soamantsara ny fandarana, dia tahinao koa ny fony olona rehetra izay mangetaeta mafy anao androany, ka dia nihaja sy ny voninahitra dia omenay ny anaranao masina irery. Misaotra Jesosy, mangasitraka zahay, raiso ny haja, raiso ny fiandrianana, raiso ny fiterana, raiso Tompo izay rehetra mendrika anao fa anao izany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misaotra raha eo. Amen. 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 Tahina be ny tsika amin'ny anaran'i Jesosy hitantsika moa amin'ny lafiny ara-teknika satria ny viany amin'ny toerana maro samihafa, toerana samihafa no misy anay izay mivahiny eto dia nisy kely izay fatapahana zay fa inoantsika nefa fa ho voata tsara ny fandarantsika amin'ity fotoana androany ity ka. Eto zany dia andray session larana faharoatsika ary resaka mahakasika ny endrika isika na ny image. Zay moa leloha hevitra atsika zay le izy pasteur Narindra resaka mahakasika ny endrika na ny image isika amin'ity androany ity izany. Endrika, image. Ny endrika dia zavatra anankiray tsika lazainy hoe mora ampitaina be raha amin'izao génération misy atsika zao. Asa raha marina zay pasteur Narindra satria zavatra kirakiraitsika, zavatra amin'ny andavanandrom-piainantsika dia miresaka endrika, image daholo zany. Facebook dia endrika, image, profil, zay ny zavatra aseho ao anatin'izay. Ka dia andray zavatra lehibe tsika mahakasika an'ity satria ahitsika fa isy karazana endrika telo araka n'io titre rehetantsika io hianarantsika. Endrika telo, image anankitelo izany, ary inona amin'ireo image ireo no tokony ho ankamaminao sy tokony ho raisinao izany. Ary dia raha sitraka ao dia homany ny notinao, fandraisana noty nataka an'izany satria ilayntsika mandray an'ireo karazana fanambarana izay omeny fanamasina amin'ity fotoana androany ity zany. Misy endrika telo hitantsika dia alonge somary tonga dia ovanay aminareo ilay izy pasteur Narindra azonao omena ve le karazana endrika telo izay ataontsika hoe mety ilay mpiaino antsika ny mandray azy amin'ity fotoana androany ity pasteur Narindra dia irositsika ao anatin'ny fandraisana fanambarana. Ao pasteur. Endrika fahitan'olona tsika ary ny faharoa ny endrika izay tiantsika hanombanan'olona tsika, zay le endrika faharoa. Ary ny endrika fahatelo le endrika dia ireo endrika telo ireo no jerentsika ao anatin'ity fampianarana ity. Iny tompoko. Noho izany amen. Noho izany dia andao ary arahantsika ireo fahamarinana izay resaka ny endrika izay horaisintsika amin'ity fotoana androany ity. Manasanao ary amin'ity androany ity andray ny tenin'Andriamanitra iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra John Bevere. Miarabantsika rehetra tonga soa amin'ny lesona faharoa ary ny loha hevitra dia isika aseho tsy misy miafina. Ka ny zavatra voalohany lazaiko dia ny fitoeran'Andriamanitra voalohany tety ambonin'ny tany dia ny tabernakely. Avy eo dia ny tempoly natsangan'i Solomon ary aty amin'ny testamenta vaovao dia ny fony lehilahy sy ny vehivavy
izay nanolo tena ho an' Jesosy. Ijery ny testamenta talohantsika ka andaontsika ho any amin'ny Exodosy 7:20 fanambarana mahagagany amin'ny Israely. 9:7 onona eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamaniny. Ary milaza koa izy hoe ary ho amasiniko Arona sy ny zanany mba ho mpisorona ho aho. Mario le hoe zanany. Dia jereo ke Levitikosy 10:1 ary Nadaba sy Abiu mba anarana koa zany. Fa alenao angamba mba tsy nataony ray aman-dreninao Nadaba na Abiu ny anaranao. Fa ireto dia roa amin'ny zanaky Arona roalahy. Voalaza fa izy dia samy naka ny fitondranafony ka nanisy afo tao anatiny. Ary nanisy didikazo manitra teo. Ary nanatitra inona izy eto? Nanatitra afo tsy izy teo anatrehan Jehova. Izay tsy nandidiny azy. Ka ilay teny hoe tsy masina dia mahaliana ka ndikany mandray zavatra masina amin'ny tsy fanajana. Midika izany mandray zavatra masina ho toy ny zavadrehetra. Ka eto tsika dia mahita tanora anankiroa izay nahazo alalana ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nefa tonga eo miaraka amin'ny tsy fanajana. 2 dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan Jehova ka nandoro azy dia maty teo anatrehan Jehova izy. Ka zany hoe ratsy saina ve Andriamanitra ka namely azy mirahalahy? Tsia, tsy zany mihitsy. Andriamanitra dia fitiavana ary tsy manana fitiavana fotsiny izy fa izy dia fitiavana. Ty ary misy tranga iray entiko ataoko ohatra ho anao. Ny olona dia tia mitanin'andro rehefa eny amoron-dranomasina. Marina? Mipetrapetraka izy miala sasatra. Marina? Ny masoandro dia 140 millions kilomètres miala an-tany. Kanefa raha toa ka zany mitanin'andro zany no ataonao amin'ny 15 kilomètres ny ambony any, dia minitra vitsy no menanao dia ho masaka ianao. Ka ireto lehilahy reto dia nampidi-doza ny tenany tamin'ny fahatongavana tsy nisy fanajana. Ka avy eo Mosesy dia nilaza. 7 izao dia ilay nolazain Jehova hoe amizay akaiky ahy. Jakoba 4:15 dia milaza manatona n'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Misy fanasana toy izany zany amin'ny testamenta taloha. Izay manakaiky aho izy dia tsy maintsy manaja ny fahamasinako. Ary eo anatrehan'ny olona rehetra no tsy maintsy anomezam-boninahitra ahy. Ao amin'ny soratra masina dia misy ny tokony ary misy ny tsy maintsy. Endry ianao raha mankatoy ny tokony fa manao adalany ianao rehefa tsy miaino ny tsy maintsy. Andriamanitra dia milaza fa izaho dia tsy maintsy ajaina ary tsy maintsy omem-boninahitra eo imason'olona. Ka ny zavatra lazai Mosesy amin'ny Arona, i tonton Mosesy zany no miresaka amin'ny papa Aron eto. Ka ny zavatra izay lazainy eto dia didy miatra amin'ny rehetra sady mandrakizay. Ny miatra amin'ny rehetra dia hoe miatra amin'ny zavaboary na anjely na olona. Ny mandrakizay kosa dia tahaka izany foana ny efa fiarany hatramin'izay ary mbola tahaka izany hatrany. Tsy hiova mihitsy io. Salamo 7:7. Andriamanitra dia atahorana indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina ary ahajaina indrindra eo amin'izay manodidina azy. Ianao dia tsy ahita ny tompo mihitsy ao anatina tontolo izay tsy ahitana fanajana azy. Midika izany fa rehefa manatona fanatrehana isika dia tsy maintsy tonga miaraka amin'ny fanajana feno. Mety hoy angamba ianao hoe testamenta taloha kosa zany. Isika ange mpino ny testamenta vaovao Hentsika any amin'ny testamenta vaovao indray ary misy fanambarana mitovitovy amin'izany nataon'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 2:9. Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny voalaza. Mamerina milaza ny Exodosy zany i Paoly eto. Olona eo aminy aho, andeha eo aminy aho. Izaho Andriamaniny ary izy oloko ka. Testamenta vaovao tonga ary ny Pentekosta mitombo ny fiangonana. Ary zao ny zava-mitranga ao amin'ny asan'ny apôstôly 5 ilaina resahana izy ty. Ka maro ny olona no tsy mahatakatra ny asa 5 satria tsy mamaky ilay 4 izy. Ny asan'ny apôstôly dia boky iray fa taty aoriana vao nasiany fiangonana toko sy andinina. Ka ny mamarana ny 4 dia toy izao: Barnabasy levita avy any Keprosy dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vidiny ka nentiny teo an-tongotry ny apôstôly. Ka alonge velarina tsara ny tantara. Keprosy tamin'izany andro izany dia tanàna tena manan-karena. Io dia nosy izay nanana hazo sarobidy, arenan-kebon-tany sy zava-maniry
arainao no manana tany amin'izany toerana izany dia tahaka an'ireny olona manana tany any Amerika reny mihitsy ianao. Ity lehilahy ity dia tena nanan-karena be ka nivarotra tany izy dia nentiny tany amin'ny Foibe tany Jerosalema dia nentiny teo an-tongotry Petera amin'izay nividy ny tany ray manontolo. Ka ny andiny manaraka eo dia niasan'ny apôstôly toko 5 ka io toko sy andiny io dia milaza hoe ka misy antony izay. Mampanoratra azy za dia tsy mba hanomboka fizarana vaovao amin'ny boky amin'ny teny hoe fa io dia manohy ny hevitra izay efa voalaza teo aloha fa nisy kosa lehilahy izay atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny izay nivarotra tany. Ary Ananiasy dia nitondra nividy ny tany teo anatrehan'ny apôstôly ka nanambara fa ireo daholo no vidy ny tany rehetra ary nanafenany izany nefa fantatra ny vadiny. Fa hoy Petera hoe Ananiasy, nahoana Satana nameno ny fonao mba handainga amin'ny fanamasina ka hitazona ny sasany amin'ny vidiny tany? Raha mbola tsy lafo ny tany moa tsy anao ihany zany ary na dia efa lafo aza tsy anananao zova. Nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary raha nare zany Ananiasy dia nikarapoka sady nialaina. Maty izy. Tahaka Nadaba sy Abiu, maty. Noho iarangety fanambaranty fa 2:12 dia nisy tahotra lehibe tonga teo amin'ny fiangonana rehetra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia nidina amin'ny fanamasina ka dia noheverin'ny olona fa mamo ny fiangonana. Angamba mety nisy fifaliana be tamin'izany ny tombo ny fiangonana ary nisy fihavanana koa teo amin'ny olona. Tampoka avy eo dia zao no nitranga ary ambaran'ny Baiboly fa nisy tahotra be teo amin'ny fiangonana. Ka jereo tsy ilay fitondrana fanatitra akory ny resaka eto. Mazava be ny tenin'i Petera fa le fisehoana no tena nanandanja be tamin'ny Ananiasy fa tsy fahamarinana. Averiko indray mandeha izy. Ny fisehoana ety ivelany no tena manandanja noho ny marina. Nahoana moa izy mivady reto ny hevitra fa tsy hitan'Andriamanitra izy? Adama sy Eva dia nihevitra fa afaka miafina an'Andriamanitra izy taoriana amin'ny fahotany. Vakiko aminao koa nge ny fihetsiky ny zanak'Israely Ezekela toko 7 manao fanambarana zareo fa tsy mahita antsika Jehova ary magaga koa ny mpitarika ny zanak'Israely izany hoe ry zareo mpitarika fivavahana. Ry zanak'olona, efa hitanao va ny ataon'ny mpitarika ny taranak'Israely ao amin'ny maizina? Fa hoy izy hoe Jehova tsy mahita anay. Ka ity ary ny fahamarinana manandanja. Ny tahotra masina antsika dia mitombo arakaraka ny fahatakarantsika ny voninahitra Andriamanitra sy ny fahalebiazany. Marina koa ny mifanohitra amin'izay. Isika dia anambany ny fahalebiazany ary mety ho heverintsika ho misy fetra toy ny olombelona izy rehefa mihena ny fahatahorantsika. Izany hoe azontsika atao manafin-javatra amin'ny olona. Azoko atao manafina ny antony mandrisika amin'ny olona na miteny zavatra ny amin'ny mangingina ka tsy fantatra. Tsy azonao atao amin'Andriamanitra zany. Fa ny pastera teo amin'ny fiangonana Israely sy Ananiasy sy Safira ihany koa dia nihevitra fa afaka miafina. Ary izay ilay lazain'i Petera hoe nahoana ianao no nanao an'izany? Andraso kely eo John. Za mahalala mpitoroteny efa nandainga. Dia nahoana no tsy maty tsy tradrano izy? Satria Petera dia mivoaka ny efitrano ary nialoko Petera. Avy hatrany dia nanangana ny marary. Mahagaga zany satria takanio mandeha mitety hôpitaly mihitsy Petera. Dia foana ny hôpitaly vokatra amin'ny fandalovany teny an-dalana tsara. Zany ilay hery sy voninahitra teo amin'ny Petera. Ka tsy maintsy takarinao fa Andriamanitra dia namina ny voninahiny satria rehefa miseho voninahiny io no mampibaribary sy tsy haitohaina ny famaizana. Ka tsy maintsy miresaka an'izany tsika. Jereo ange ny Korintiana 2:5-7 fa isika rehetra dia samy tsy maintsy aseho sy ambara araka ny mahasika antsika eo anoloan'ny seza fitsarany Kristy. Ka ny teny fanalahidy eto dia ilay hoe aseho tsisy miafina. Ny olombelona rehetra dia manana endrika telo ary tiako ianao hiainao tsara. Endritsika araka ny fahitanantsika. Io dia ilay fahitan'ny olona antsika. Ao koa ny endrika anombanana antsika. Io dia ilay endrika tiantsika anombanantsika ny tenantsika mba hahitan'ny olona antsika azy. Avy eo moa dia misy ilay tena endritsika. Ny tena endritsika dia ilay iseho eo anoloan'ny seza fitsarana. Isika dia aseho tsy misy miafina. Jereo ange Jesosy izy dia tsy takatry ny akamaroan'ny olona. Nampangaina lainga. Izy dia lazaina fa misy démonie. Nampangaina fa ompimamo izy. Nampangaina fa titeny izy. Nampangaina izy fa lehilahy masina izay miaroaro amin'ny mpanota. Nampangaina ho mpanangana secte izy.
jereo tsara gny ity zavatra nylazain'ny olona na dia ny rahalahiny ity azy mandianany amin'ny toerana ahitany mpanaraka anao ny fahagaganao. Tsy afaka ilaza izany ianao raha miafina ianao sady naneso izy. Mandiana ka se hoy izao tontolo izao jereo nge ny rahalahiny ilay endrika tena ahitana azo ny fantohany fa ny an Jesosy tena tantara hafa mihitsy. Ny endrika ny salorany dia hafa mihitsy, tsy araka an'izay nantenain'ny olona rehetra. Izy no endrika ilay Andriamanitra tsy hita maso. Kolosianina 2:20. Andriamanitra ray dia nilaza hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Io karazana endrika io no maharitra mandrakizay satria io no endrika ny ray izay aseho. Raha mandinika ianao Jesosy tetỳ ambony tany dia ny fady ny fanondrotan-tena sy ny endrika entina mitady laza, ny fady fitadiavana laza sy fitadiavana ranondrano ny aman'olona izy. Ary rehefa kasain'ny olona asondrotra ho mpanjaka izy dia lasa izy nandositra ary tsy nitsahatra mihitsy izy. Laza hoe aza miteniteny aman'olona fa mandiana makany ampisorona fotsiny. Izy dia tsy nisintona ny fahalinan'ny olona mba hijery ny tenany. Noho tsara ity rehefa ny endrika anombanana antsika no tena mavesa-danja kokoa noho ny tena endritsika dia ny zavatra izay tena rovantsika dia ny lazantsika. Ary fisehoana ety ivelany no tena anaovantsika ezaka be. Toy ny salotra anarana, ny anjara toerana, ny laza sy ny fankatoavana. Ireo rehetra ireo no anaovantsika ezaka satria ireo no mandrakotra ny tsy metimety amintsika. Marina ve? Kanefa tsisy amin'ireo aseho amin'ny andro fitsarana. Tsy ny anjara toerantsika, tsy ny lazantsika, sy ny hajantsika, tsia, fa isika dia aseho araka ilay tena endritsika. Korintianina 1:4-5. Koa aza mitsara na iza alohan'ny fotoana, aza mitsara na iza alohan'ny fotoana telefia vian'ny tompo. Fa izy no ampiharihary ny tsy ambaratelontsika maizina indrindra ao amintsika ka ampiseho ny fikasana mangingina. Wow, henonao ve zany? Dia samy azo ny derany avy amin'Andriamanitra araka izay vitany ny tsiraray avy. Ary averin'ny olona fa fitsarana ny olona tsy pino izy io. Fa ny tsy pino dia anaovana ampamokany amin'ny antony mandrisika sy ny tsy ambaratelo. Andraso aloha, ny tsy pino dia tsy ahazo dera avy amin'Andriamanitra mihitsy. Ambaran'i Paoly mazava fa ny tsy ambaratelo maizina no avoaka eto. Ary ny antony mandrisika, avy eo dia hanome dera ny tsiraray avy Andriamanitra. Ka eto izy dia miresaka mazava ny amin'ny fitsarana ny pino. Asa raha takatrao fa ianao nge zany anaovana ampamoky araka ny mahanaonao ary izany no mahatonga amin'ny Paoly miresaka ny amin'ny seza fitsarana. Raha mijery ianao Korintianina 2:5. Fa isika rehetra dia tsy maintsy ho hita toetra miharihary ao amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony. 2:20 Fantatsika fahatahorana ny tompo ka ny olona dia mpanikenay. Ny seza fitsarana dia manampy atsika hiaina amin'ny fahatahorana masina, mirehatra ao am-potsika ao ka mahatonga atsika hiaina amin'ny tena endrika fa tsy ilay anombanana. Ka ny tahotra masina dia mahatonga atsika hitandrina eo amin'ny antony mandrisika sy ny fikasana. Satria raha mijery ny fahafatesany Ananias sy Safira ianao dia ilay endrika nanombanana azy mivadiny na aliana azy fa tsy ilay tena zava-misy marina tao anaty. Ka andeha alaisika sary an-tsaina nefa alavony ka andao ary ataontsika hoe voavonjy izy tamin'ny andro ny Pentekosta na koa hoe andro vitsivitsy taorianan'izay na raisitsika hoe anisan'ilay 5,000 izy izay nandray ny famonjena tamin'ny asa fanompony Petera. Ka fiangonana vao nitsangana zany ity misy azy ity dia ireo mpitarika atao Jerosalema mijery tsara hoe iza daholo zany manana fanomezam-pahasoavana. Fanao mpitarika mihitsy zany rehefa misy olona vaovao tonga amin'ny fikambanana dia hitantsika hay nomen'Andriamanitra an'izao fanomezam-pahasoavana izao izy. Fanao antsika ny mijery hoe inona le lafiny fanomezam-pahasoavany zavatra atao mpitarika zany. Tao ny nanana fanomezam-pahasoavany faiza mitantana nanara-maso nijery an'ireo olona reo ny apôstôly. Azoko antoka tsara mihitsy Ananias sy Safira fa tena nientanentana mihitsy tamin'ity fiangonana ity ary mandroso koa le fiangonana. Tao anatin'ny hetsika ray nisy 3,000 ray famonjena, avy eo koa mbola misy 5,000 ray famonjena, 7,000 farafahakeliny. Ka angamba ny fanomezam-pahasoavana izy mivady reto dia ny fanomezana. Ka fanomezana inona miaraka amin'ny fanomezana? Ny fahalinan'ny olona ary everiko fa tsy misy maharatsy zany. Ary isika dia misaotra sy mankasitraka ny olona izay manompo, hisaorantsika izy amin'ny fahaizany manompo. Ary nga koa moa tsika tsy misaotra ny olona izay manana fanomezam-pahasoavana mahay mitory-teny. Ary tsika koa aza misaotra ny olona mahay mitarika. Milaza tsika hoe tena misaotra amin'ilay fahaiza mitarika fa manampy ahitombo.
dia maninona moa no ataontsika takany hoe fady ny fanomezana fa tsy taka zany ny fiangonana voalohany fa jereo Paoly fa rehefa manome ny fanomezanao an'Andriamanitra ianao ka ataonao alohan'ny fiangonana dia samy misaotra an'Andriamanitra daholo ny fiangonana. Hitany be sy ny maro nanaovana an'izany tamin'izany fotoana izany. Jesosy koa moa dia niteny tamin'ny fariseo hoe izay ataon'ny tananao ankavia aza atao fantatry ny tananao ankavanana. Satria ny fariseo dia hitsofana trompetra mihitsy ny fitondran'ny fanomezana. Ny apôstôly tsy nanao an'izany fa ny azy nataony fampahirezana amin'ny fiangonana, fankalazana an'Andriamanitra fa nisy olona nitahina mba ampirisena ny olona hanome indray. Ka inona ny fanomezam-pahasoavana izy mivady? Fanomezana. Dia dakaro tsara fa any amin'ny mason'ny olona dia tiany le jerijeren'ny olona. Ao ve alao ataontsika mahitsy e. Tampoka teo amin'izay alao nge tombatombanako le fanoharana. Nisy olana ny fanambadiana izy mivady ary ny famaly izy mivady ary tsy fifamaliana indray andro fa dia nitohy amana herinandro maromaro. Ka mba ahafahany mampiseho ny tenany fa hoe olon'Andriamanitra be makany am-piangonana zareo dia mifampitantana tsara mihitsy izy roa kely. Aseho mihitsy fa toetrany hoe tena mifankatia be izy mivady mandra-pahatonga amin'ny fotoana anankiray izay nahitana lehilahy anankiray nitondra fanatitra izay nihoatra noho ny azy. Dia lasa nakany amin'ity lehilahy avy any Kiprosy ity indray zany ny mason'ny vahoaka rehetra. Wow! Hitan'izy mivady fa nifindra zany le mason'ny olona. Izy mivady koa eto efa eo ampanaovana sinema, miady be izy any an-trano fa eto izy tena ohatra ny tena milamina mihitsy. Dia mitondra ny fanatiny izy, miezaka mampisongadina n'ilay endrika izay hanombana ny olona azy fa manafina le tena endriny no natrehan'ny tompo. Dia inona no mitranga? Natanjaka be ny voninahitr'Andriamanitra ka nidirana angano izy ireo tahaka ny Nadaba sy Abihu. Zao anao fanambarana eto. Efa nolazaiko ilay izy fa haveriko. Arakaraka ny ahavo ny voninahitr'Andriamanitra ho mba hampisehoana, mampisy risika amin'ny famaizana. Ka raha mijery ianao ny fiangonana ankehitriny, ankehitriny mantsy ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy matanjaka be tahaka ny tany aloha ka mety ahita pasteur ianao mivoaka ny fiangonana ka mamonjy lalatsara ny hôpitaly ary dia foana ny hôpitaly vokatra ny fanasitranana tahaka ny tamin'ny Petera. Fa natanjaka be mihitsy ny voninahitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny Petera ka dia matitra adrano Ananiasy sy Safira rehefa nandainga. Enoy ange ny zavatra lazain'i Paoly eo amin'ny Timoty 2:5, ny fahotany olona sasany hita ka miariary tsy takona fenina ary hita mialoha eo amin'ny seza fitsarana ka anambarana mialoha ny fanameloana azy fa ny an'ny sasany kosa manaraka ao aoriana misoko mangina ao aoriana mandra-piavin'ilay manao meloka eo amin'ny fitsarana ka hita miariary. Testamenta vaovao zany. Zavatra lazain'i Paoly io dia misy fahotan'olona izay hita miariary ankehitriny fa misy kosa fahotan'ny olona izay eo amin'ny seza fitsaran'i Kristy no ahitana azy satria dia aseho araka ny maizy azy. Ary reto olona reto hiaritra faty antoka fa tsy ho very mandrakizay akory satria efa voavonjy ny rahan'i Jesosy, efa voavonjy ny fahasoavana kanefa ho very ny valim-pitia mandrakizay ary tena ho ranomaso azy zany, nenina ho azy. Ka zava-dehibe ny fangatahanao hananana tahotra masina satria io manampy anao hitandrina amin'ny antony mandrisika sy ny fikasanao mba tsy hahatonga anao hiankina amin'ny endrika ahitana anao na anao izay hanindrahindrana ny endrika hanombanana anao fa mba ahatonga anao handeha amin'ilay tena endrikao, endrika haseho sady mbola haseho amin'izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy. Ka lesona manandanja be ity aleo hiteny aminao fa ny ray aman-dreniko rehefa nampitandrina dia namonjy ahy zany ary nanisy fefy teo amin'ny fiainako. Paoly dia milaza fa isika dia mihamatotra ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fampitandremana. Kolosianina 2:1. Mihoatra lavitra no fampitandremana ity fa aleoko manana ny fahatahorana masina n'Andriamanitra izay manampy ahy hitandrina tsara mba tsy hiainako amin'ny endrika tiako hanombana anahy ka tsy hiaina amin'ilay tena endriko. Izany mahatonga ny fahatahorana an' Jehova ho rakitra soa sy fanomezana tsara. Averiko fa enjakenja n'ity lesona ity fa mikisaka makany amin'ny zavatra mahafinaritra be tsika arakaraka ny androsotsika amin'ireo lesona manaraka. Afinaritra be io mandram-pionary. Atolotranao ny Messenger X, application vaovao isintonana vidéo anarahana fandaharana, fampianarana marobe azo safidianana avy amin'ny John sy Liza Bevere. Ahitana vidéo fampianarana, audiobook, e-book, sary mietsika, baiboly ary maro hafa.
application azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sady maimaim-poana amin'ny fiteny pirenena maheriny 170 ambizato fanaovam-pianatra ho an'ny rehetra naiza na izy téléchargeo na alao amin'ny messengerx.com. Wow, alleluia. Soratsika ny tompo a fa afaka nandray lesona lehibe tsika androany a mity session faharoa makasika ny image na ny endrika ity izany ary raha ohatra ka nandray an'izay zavatra izay ianao dia aza misalasala koa sady ampafantarinay fa afaka mandray anjara soamanjara tsika mendraka fanontaniana tsy maninana maneho hevitra kely ihany koa raha nitsoratra ao anatin'ny message ao rehefa avy eo fa avelantsika tsara koa ho karazana fifaneraserana zany ny fandarantsika raha misy fanampanazavana tiana ho fantatra ao anatin'izay raha misy fanontaniana zavatra izay manitikitika anao fa teverina hatrany amin'ny voalohany izahay verina zay hatrany amin'ny voalohany ho an'ny zavatra izay noraisina teo satria nahita endrika miisa telo zany tsika tato anatin'ity session larana faharoa ity izany endrika miisa telo dia hitantsika teo soamantsara mihitsy ilay fiavahana amin'ireo endrika miisa telo ireo dia ny endrika izay fahitany olona atsika izany ny endrika fahitany olona atsika dia ny endrika izay tiatsika anombanany olona atsika ary le tena endrika ao dia ilay endrika original, le endrika original izay ny farany izany amin'ireo endrika telo ireo dia voalaza teo fa samy manandanja daholo ny fahalalantsika ny tsiraray avy amin'ireo fa teny am-piandohana dia niresaka tsara tamintsika mihitsy ny mpampianatra momba ny fahaizana manaja ny fanatrehan'Andriamanitra na miresaka zava-masina dia everiko fa aleo io no resantsika voalohany Brother Bali, Pasteur Narindra ilay fanajana zava-masina na ilay fahaizana manaja ny fanatrehan'Andriamanitra, fahaizana manaja ny fanatrehan'Andriamanitra na ny fahamasinan'Andriamanitra izany satria teo tsika dia nahita tanora anankiroa izay zanaka mpisorona, zanaka mpanompon'Andriamanitra izany zanaka mpanompon'Andriamanitra izay azo lazaina hoe nanana fafana hanao asa fisoronana hanompo nefa voalaza ny soratra masina teo fa nanatitra afo tsy izy. Inona moa ny dikan'ilay afo tsy izy io fa io ny tsindrin'ny mpampianatra teo izany raha mamaky an'ilay boky ianao dia vitanao tsara ny zavatra ambaran'izy io fa io dia miresaka asa fanompoana, io dia miresaka ny ny fanatitra izay atolontsika, mety vavaka io, mety fiderana io, mety fitendrena io an'ny mozisianina, mety firana io amin'ny mpitarika fiderana izany fa io dia tandindona fanatitra omenan'Andriamanitra izany mety fanatitra rabola ihany koa io zavatra io izany fa zavatra azo antoka dia zao nitondra afo tsy izy na nitondra fanatitra tsy izy na tsy mifanaraka amin'ilay takiany soratra masina zany i Nadaba sy Abio na izy mirahalahy ireto nitondra fanatitra izay tsy mifanaraka amin'ny takiany soratra masina izy. Zava-dehibe ny andraisantsika an'izay zavatra satria ianao raha manao asa fanompoana dia sain'Andriamanitra manolotra fanatitra masina hoy ny Romanina 12 hoe mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, fanatitra masina, fanatitra sitrak'Andriamanitra izany. Ny fanaterana fanatitra tsy masina na fanatitra tsy izy dia mimpidi-dozantsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eno tsara ilay teny John Bevere teo fa ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy intensité, misy niveau ilay izy izany, misy lenta ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Tahaka ny fanatrehan'ny masoandro ihany ny masoandro izay ataontsika hoe eny torapasika Majunga full point dia mety mbola mampahazo ainanao ihany arakaraka ny toe-batany tsiraray avy izany fa
ny masoandro any amin'ny 15 000 20 000 degré any amin'ny 140 millions 15 000 kilomètre azafady any amin'ny 20 000 kilomètre any amin'ny 140 millions de kilomètre raha ny masoandro any amin'izany distance na alavirana zany no ezahanao anaovana takany eny amin'ny torapasika 10 pointe a dia masikitatsika amin'izay fotoana zay mazava ho azy zay le fanazavana teo inona tiana tenenina amin'izay ny fanatrehan'Andriamanitra koa dia mitovy amin'izany mihitsy misy lenta ny fanatrehan'Andriamanitra zay no natonga ny Nadaba sy Abio maty tsy tradrano satria natanjaka be ilay fanatrehan'Andriamanitra tao anatin'ilay fotoana nanaovany asa fisoronana natanjaka be ny fanatrehan'Andriamanitra izany Nadaba sy Abio dia tandindon'ny kristianina mpanao asa fanompoana amin'izao fotoana zao izay zay lazaintsika angamba ny mety hoe manompo ihany manompo an'Andriamanitra ihany nefa sady mbola mitsangajanga sady tokantrano maso sady mbola mifoka sigara dia nefa ny alahady dia mandeha manompo an'Andriamanitra ihany izany dia nahoana tsy misy le loza mitranga satria eo mety hoe misy famindram-pon'Andriamanitra fa ny anankiray ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny tamin'izay ny zanaky rola dia nanota ihany koa tamin'io toerana izay nanotan'ny Nadaba sy Abio io izany nanota ny zanaky nijangajanga ry zalahy jangajanga tamin'ny akay teo amin'ny tempoly izany zay miditra amin'ny varavaran'ny tempoly zay tsaratsara tare teo amin'ny varavaran'ny tempoly jangajangany zanaky daholo izany nanao amboletra ihany koa izy ny fanatitra nefa raha jerenao dia tsy maty tsy tradrano izy amin'ny rahalahy inona ny antony satria le fanatrehan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny tamin'ny andro ny Nadaba sy Abio raha ny marina ny Samuela 2:7 izay mitantara ny zanaky dia milaza fa hoe nahalana ny tenin'i Jehova tamin'izany andro izany Samuela 2:7 izany nahalana ny tenin'i Jehova tsy nisy fanambarana tsy nisy révélation izany hoe nalefaka ny fanatrehan'Andriamanitra izany profo anankiray koa zany izay mety ahitantsika ny endriky ny asa fanompoantsika raha sanatria ka misy olona manota ao anatin'izay matoa izy tsy mbola maty matoa tsy mbola nisy famaizana na mety hoe tsy voatery fahafatesana fa famaizana dia ny lentan'ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ilay fiangonana na le asa fanompoana mety mbola tsy matanjaka izany dia Andriamanitra dia indraindray manafina ny tenany tsy mamela ny fanatrehany atanjaka satria mety famindram-pon'Andriamanitra ho antsika izany zavatra izany zay iny zavatra voalohany iny mahakasika ny fitondrana afotsy izy pasteur Narindra sy brother Bali inoko fa nampita soamantsara lesona lehibe ho antsika mihitsy ilay voalaza teo izany asa raha misy azonareo anampina an'izay aloha mialohan'ny andraisana n'ilay endrika telo tokoa so dia misy zavatra azonareo anampina an'izay fanambarana zay voazara teo zay izany eny tompoko ankoatran'izay koa moa raha ohatra ka misy manana ho antsika fanontaniana dia azo valiana soamantsara eo alefaso ny fanontaniana dia ho angontsika ihany koa zay fanontaniana zay izany rehefa avy eo fa pasteur Narindra asa raha ohatra ka afaka milaza n'le image anankitelo anao le endrika anankitelo fa ao moa brother Bali ao ambadimbadika ao izy mety mbola mikarakara kely ny lafiny teknika inona ny azon'ny pasteur Narindra ambara amin'ilay image anankitelo tsika moa zany maha-olombelona tsika dia indraindray maika amin'le image ety avelany dia indraindray iny amboarintsika arak'izay itiavan'olona tsika sy ny ohatr'izay fa hitantsika ny Abio teo dia tena nampalahelo ny fiafaran'ny zalahy satria le ivelany tena hoe le hitan'olona fa Andriamanitra mijery an'le tena ao anaty Andriamanitra mijery an'le miafina dia ohatr'izay koa le zanakely teo izay tena hoe
manota ry zalahy, mijangajanga ry zalahy, de nefa n'izy manao asa fanompoana ihany satria misy letany le fanatrehan'Andriamanitra. De rehefa tena ambony be zany degré an'io fanatrehan'Andriamanitra io a, de zay mahatonga le olona maty rehefa avy eo. De be dehibe mihitsy ny kristianina tratran'izany a, hoe mieritreritra izy hoe manota, mijangajanga, de nefa ny ohatran'ny hoe tsy misy ninino satria le fanatrehan'Andriamanitra no ambany ny leta. Tsy hoe Andriamanitra ny ambany, fa Andriamanitra mihitsy manafina ny tenany satria tsy tiany hoe hifaty. De zay zany mahatonga antsika hoe hijery an'le endrika telo ireo tsika androany a, hoe miendrika de miendrika toy ny ahoana ary ny fanamariana. De ahoana ny endrika ahitanantsika, eo ny endrika fahitan'olona antsika, io zany le etikety apetraka ety ivelany satria tsika zao le etiketintsika de hoe kristianina iny, zay le endrika ivelany. Efa nahita angamba antsika hoe tavoahangina Coca-Cola, miala tsiny amin'ny placement de produit, na hoe tavoahangina Viva, fa ny ao anatiny a tsy Coca-Cola tsony fa mety rano mangatsiaka ny ao. Mety hoe tavoahangina Viva fa tsy Viva ny ao fa kafe, satria efa etikety sisy iny. De be dehibe mihitsy ny kristianina amin'ny endrika ety ivelany io tiantsika hitan'olona antsika hoe kristianina, de nefa ny ao anaty a efa tsy kristianina tsony. De eo amin'izay mahatonga ny olona lasa miteny hoe le fivavahana de fanafehanana ny ratsy atao, de lasa voateny ratsy ny anaran'Andriamanitra satria lasa le endrika ivelany no imasoantsika, fa Andriamanitra de mandinika ny vo sy ny fo. Ary eo koa le endrika hanombanana, zany hoe endrika tiantsika hanombanan'ny olona tsika. Eo zany le projection an'le image. De hitantsika ny momba ny anan'ny Safira teo. Zay mihitsy le endrika miisa misaotra ny pasteur narindritsika ao anatin'izay. Ny endrika voalohany a ilay ahitanantsika io a, de aleo nge tsindrintsika kely mihitsy izy io fa io endrika ahitanantsika io le tiantsika ahitany olona antsika, zany hoe tianao zany, tianao tiany olona azafady, tiany olona ho hita ianao hoe tahakan'izao ianao, ngamba ny mety hoe dokotera ianao nieritreretan'ny olona anao a, olona manana maizy azy ianao na tahak'izao a, de raha fahitany ianao amin'izao fotoana zao a de mety tsy tahakan'izay, zay le izy. Zay lafiny tsara zay. Amin'ny lafiny ratsy indray a, mety hoe petahany anarana indray ianao, meny petaka anarana ianao, mety meny etikety ianao na solona anarana ianao zavatra zay tsy mahafinaritra anao izany. Izay zavatra zay de image avy any amin'ny olona zany zay. Ny anankiray faharoa de le endrika zay hanombanana antsika io, de ilay endrika izay isika indray miezaka miprojete na manao projection ana image izany, manao mametraka profil atsika ohatran'ny profil amin'ny Facebook ihany izany. Iny zany de ataontsika indray iny hoe izaho ty te ho tahaka an'izao, izaho ty tiako aseho anareo fa tahaka an'izao ohatra. Zany hoe titre, position, mety titre sy position fa mety fiakanjo mety atsaratarehy, bogosité, amanjana sy ny sisa, mety ihany koa io fanananao zavatra izany zavatra anankiray zay tena tianao iankinanao, de maka endrika avy amin'ny alalan'izay zavatra zay ianao. Zay ilay endrika izay projetena na aseho izany. Fa mba tiako hoe brother Bali mba hiresaka mahakasika an'le endrika le original, manahoana mihitsy moa izy io brother Bali, le endrika original, le tena endrika io asa hoe io ve ilay tena endrika tadiavin'Andriamanitra sa le endrika roa voalohany zay voalaza eo ambony eo? Anasa brother Bali mba tona fanazavana mahakasika an'le endrika fahatelo izay. Aleo fa afaka handroso ihany brother Bali raha ohatra ka milamina, fa io endrika fahatelo io io le tena tsangananao eo anatren'Andriamanitra.
io zany le tena tadiavin'Andriamanitra io zany a ilay tena maharitra mandrakizay, io le namoronan'Andriamanitra anao, le tena endrika ao a raha zanak'Andriamanitra ianao nateraka indray marina, masina, voavonjy, voatahy, voaro, ao ve mahita sitraka, mahita fity, zay le tena tsangananao zay, fa tsy izay lazain'ny olona hoy ny hira anankiray zay itsika eo ambavatsika ny hirany Rija Rasolondraibe, tsy lazain'ny olona, tsy izay lazain'ny olona fa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Io le tena endrikao, io le tsangananao, io a dia tsy etikety apetaka ao io a, tsy apetaka ny olona, fa io ilay ahafantaran'Andriamanitra anao, io endrika io ny ahafantarana anao any amin'ny tontolo ara-panahy izany. Noho izany ajanony a ny fiezahana manindraindra endrika araka an'izay anirinao azy, fa izao avelao a ilay endrika izay ao amin'Andriamanitra. Ianao a dia zanaka malala, ianao a dia mahita fity, ianao a dia men'Andriamanitra fahasoavana, ianao a dia tiana sady mamy, manana anjara voatendry, fanjakam-pisorona ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao. Aza miaino an'ilay feo tany amin'ny lasa sy ilay etikety tany amin'ny lasa, satria mety misy amintsika ireo ao an-damosiny a na eto amin'ny tratrany ihany koa mety mbola misy an'ilay etikety tany amin'ny lasa ihany, nefa sady manompo an'Andriamanitra izany. Dia ongoto zay a esory izay zavatra izay, satria efa manana ny endrika manokana ianao a izany. Andeha raha sitratsika raisitsika ny fanontaniana izay mety mipetraka ao anatin'ny commentaire atsika izany. Joseline Patricia moa nametraka fanontaniana ao a, nefa inoko fa efa karazana voavaly ihany angamba ny fanontanianao Joseline Patricia, vakiko foana ihany le izy na izany aza hoe inona kay mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra mahery vaika ho tsy matanjaka tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly, izany hoe ny fanatrian'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha ny fahazahoako azy, hoe fa maninona zany a ilay fanatrian'Andriamanitra no tsy matanjaka be tahaka ny tany aloha izany. Everiko hoe tsara dia tsara ilay fanontaniana hoe fa maninona ny fanatrian'Andriamanitra no tsy matanjaka loatra. Dia tsotra be ny antony lazain'ny pasteur Narindra-Mpamonjena teo a ny anankiray voalohany dia hoe satria hoy ny soratra masina teo, hoy ny pasteur Narindra teo hoe satria Andriamanitra manafina ny tenany, satria afenin'Andriamanitra ny tenany, dia sady fanakanan'Andriamanitra n'ilay fitsarana zany zay zavatra izay. Misy hoe sady fanakanan'Andriamanitra an'ilay fitsarana, satria rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra dia hoy ny Lioka 2:12 tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra. Haitsika koa ny amin'ny hirany Rija hoe tsisy miafina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy maintsy izay zavatra mitranga. Raha jerenareo avy amin'ny soratra masina izay fahamarinana izay. Ka ny antony zany ny antony anankiray zany dia sakanana tsy tian'Andriamanitra ho ringana ny olona, fa raha vao ny voninahitra miseho dia lalàna ara-panahy zay zay tsy metimety eo tonga dia tonga dia ringana na tonga dia misy famaizana mahazo an'izany olona zany izany. Ny zanak'ely zao ny famaizana nahazo azy tsy teo no eo, fa ny azy tonga dia tany amin'ny taranaka, ny taranak'ely tonga dia lasa voahozona daholo mihitsy ny taranak'ely mpanao asa fanompoana ihany, fa dia voalaza hoe mangataka mofo, te angataka itseroa mba omeo kely takan'izao sy takan'izao. Zay no nahazo ny zanak'ely zay no nahazo ny taranak'ely zay izany hoe tonga dia nisy fitsarana ny tranga fa tany amin'ny taranaka na tany amin'ny lavitrezaka ny nahazo azy. Niny adaba sy abio avy hatrany teo no eo ny anazy ny famaizana nahazo azy. Ka marina foana zany io fa rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra dia misy famaizana mitranga. Fa ohatran'ny hoe le famaizana foana aloha no misongadina, fa mahafinaritra be ihany koa rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Misy olona sitranao, misy olona mety mitomany ao latsa-dranomaso ao, mety misy olona faly be ao, misy olona ao mahita famantarana sy fahagagana ao anatin'izay rehefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra izany. Fa faharoa raha ohatra ka tsy matanjaka koa ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao fotoana izao
dia fatiantoka ihany zay ho an'ny asa fanompoantsika amin'izao fotoana zao satria misy zavatra betsaka tombontsoa betsaka zany tokony ho raisitsika kanefa vokatr'izay fahalefahan'ny fanatrehan'Andriamanitra zay a dia hitantsika fa somary latsa-danja zany a izay na lasa tsy matanjaka loatra ny fanatrehan'Andriamanitra izany fa dia inoko fa namaly ny fanontaniany Joseline Patricia zay fa hitako Irina Rajaontaina mametraka fanontaniana hoe amin'ny olombelona antsika dia inona kay a ilay tena fanalahidy hialana amin'ilay endrika 1/2 mba tena hibahana tanteraka ilay endrika larana fahatelo izany tsara be misaotra ny Irina aloha nametraka an'izay fanontaniana zay ahoana ny ahafahana miala amin'ilay izy nisy ten'Andriamanitra teo ny vakian'ny mpampianatra vakian'ny mpanofon'Andriamanitra John Bevere izany nisy ten'Andriamanitra teo mivakiny mahakasika an'izay zavatra izay mihitsy tahaka ny any amin'ny Jaona 7:7 izany ny teny le rahalahin' Jesosy hoe mela eto anao dia mandehana ny Jodia mba ho hitan'ny mpianatra ao ny asa ataonao sy ny zavatra izay ataon'ny olonao izany zay zao le endrika larana voalohany izany Jesosy dia afaka niala tamin'io nandingana an'io izy ahoana ny fomba nafahany nandingana an'ilay izy ahoana ny nafahany nandingana azy ianao dia mino izay lazain'Andriamanitra fa ianao izany inoy izay lazain'Andriamanitra fa ianao izany dia tahaka an'ilay voalaza teo hoe inoy fa ianao dia mahita sitraka inoy fa ianao dia eo amin'Andriamanitra inoy fa ianao dia voaro ianao dia fanjakam-pisorona olona mihaja ianao natrehan'Andriamanitra ianao zany dia mila mino ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ianao tokoa c'est définition amaritan'ny tenin'Andriamanitra anao tokony inonao ao anatin'izay zay le izy ao amin'ny baiboly ankoatran'i Jesosy dia be dia be ny olona koa izay mipetahana anarana etikety tahaka ny Josefa zao dia hoe mpanofy tahaka ny Davida dia hoe mpiandry ondry hozy izy Eliaba hoe nataonao aiza le ondry vitsy Jeremia ampaminany dia melohan'ny olona hoe prédredy amin'ilay faminaniana izany tsika dia mety teny any olona koa hoe mpivavaka be secte bonaika be fiarahamonina mety ametraka karazana ahoana lazana anazy etikety ao amintsika eo izany kanefa ianao dia mila mijoro amin'izay voalaza fa ianao izany zay ny valany mijoro ianao amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ianao izany faharoa aza mitsikombakomba aza manaika hitsikombakomba miaraka amin'ny fiarahamonina izany malaza zao dia hoe ok ohatra hoe any ampiasana zany dia hoe malaza dia rehefa mandeha manao mission dia miaraka amin'ny mpanao mission lasy vavy ohatra zay zao ny any fiarahamonina zay dia rehefa tsy manao an'izay zavatra zay anao dia ohatrany hoe ianao no tena masina be manjary ilakilaky ny mpiara-miasa salisisa ianao fa mijoro amin'izay lafiny zay ianao ohatra anankiray ihany zay rehefa tratra amin'ny pôlisy dia manome kely foana ny atao aloha mba tsy ho lasa any ny papier izany zay mifanao amin'ny fiarahamonina zay nefa fanao mazatra fa ianao dia mila mijoro amin'izay endrikao zay hoe non za zanak'Andriamanitra dia tahaka an'le hitantsika omaly ataoko ahoana no anao an'izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra feny ny fandehanana ny fahatahorana amin'Andriamanitra izay ny fanalahidy tahotra an'Andriamanitra ny fanalahidy hialana amin'ireo imazy anankiroa izay tsy haharitra mandrakizay izany amen amen Pasteur Narindra asa raha manana zavatra azo ambary ianao mialohan'ny amaranantsika ny fotoana asa raha misy zavatra azo amin'ny pasteur ambara mialohan'ny amarana ny fotoana mahakasika an'ity session faharoa ity ny tompoko ny tena zava-dehibe zany dia le maizy atsika le original atsika eo anatrehan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra tsika manamaizy azy tsika eo anatrehan'Andriamanitra taranaka voafidy fanjakam-pisorona tsy izay etikety ametrahan'olona tsika zany no raisitsika fa le maizy atsika eo anatrehan'Andriamanitra le mahazanak'Andriamanitra atsika dia zay fatahorana an'Andriamanitra zay no tonga atsika anao ny sitrapon'Andriamanitra atonga atsika tena hoe anakaiky an'Andriamanitra mba tsy ety avelambelany intsony no ataontsika izay hoe hitan'olona sy hoe
anafinafenana zavatra sy ny sisa fa tena hoe ho mangarahara zay le tena hoe fatahorana an'Andriamanitra. Anazy tena hoe mangarahara eo anatrehan'Andriamanitra, tena mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. De misaotra antsika tsiraray avy nanaraka ny fampianarana omaly sy androany, de mbola tohizantsika ihany rapitso hatramin'ny asabotsy ho avy izao de manomboka amin'ny valo latsaka izay de efa eto de aiza dino ny présence antsika satria iny no hanamariana antsika ahafahana mahazo an'le boky. De asaony namana, tena manasa antsika izay hoe asaony namana, asaony namana handray an'izao fampianarana izao satria tena zava-dehibe le izy tena ilayntsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsika zao de nahita an'le endrika io androany mba raisitsika izany ary ankatoavintsika mba tsy hoe endrika ivelambelan'le ho hitan'olona ny zava-dehibe fa le tena fiovana toetra mihitsy, ny fiovana anaty le tena hoe endrika originalntsika ao amin'ny Kristy zay no hitantsika. De mankasitraka provera ny amin'ny androany de Jesosy to mankasitraka paster. Manaraka Mankasitraka paster, misaotra indrindra amin'ny fitondrana fankahirezana ny an'ireto lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra mangetaheta fatahorana ny tompo ireto izao de iverina io fatahorana, iverina io fanatrehan'Andriamanitra io tsy ho ela. Rehefa tonga ny fifohazam-panahy dia tanjaka be indray ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Izany ny antony ianarantsika sy homanantsika tahaka an'izao izany. Fa de samy courage daholo de mitombotsika mianatra. Lesontsika somary ao na lazana azy graduellement na misy étape mialalina melalina fa ankoatran'le lalina de somary miaenjana izy io. Ny amin'ny lesona fahatelo faefatra fahadimy ao somary enjakenjana io leadership na haitarika somary enjakenjana kanefa inoko fa hasoantsika soamantsara. Manome fotoana antsika indray ary noho izany raha sitrakareo ho an'ny rapitso tahaka izao de oka antsika tsiraray avy ho tahina soamantsara daholo. De mankasitraka anareo rehetra izay mazoto be manaraka ny fandarana. Misaotra betsaka koa fa ny commentaire ataonareo ny faneho-kevitra ataonareo na fanontaniana zay ataonareo de zava-dehibe ary manentana be anay le izy ahafahanay manompo anareo tsara araka an'izay tena hitarihan'ny tompo eto. Ka de misaotra indrindra antsika amin'ny fahasotoana mankasitraka antsika tsiraray avy ndao tsika hivavaka raha sitrakareo de ho farana antsika ny fotoana androany izany. Manasa antsika mba samy anaja ny fanatrehan'ny tompo amin'izao fotoana izao. Mankasitraka zahay tompo tsara indrindra Andriamanitra magago. Misaotra anao manokana zahay satria vaofa de tena hoe ipetrahanay eo tongotra ao mihitsy ianaranay. Sarobidy aminay zany Jesosy eo ary sarobidy eo anatrehanao ihany koa. Androany de mivavaka zay averinao amin'ny laoniny indray tompo ny fahatahorana ianao ary indrindra ny fahaizanay mandeha ao anatin'le image na le endrika, tsy image Facebook tompo, tsy le image miantsara velatsia, ilay hafa ny ao ambadika nefa hafa le profil miseho. Ifonanay aminao tompo zany zavatra zany satria ny tambazotra serasera ndraindray de manofana anay andeha amina endrika izay tsy mifanaraka amin'ny ambaran'ny teninao. Fantatray fa tsara ny tambazotra serasera amin'ny lafiny tsara ampiasanay azy kanefa kosa tompo ndraindray de matanjaka ny fakapanahy, ndraindray matanjaka ny influence avy any amin'ny tontolo tsy kristianina ka any ka lasa mangalatahaka zahay anireny zavatra zay mety ataon'ny hafa ireny. Fa manomboka androany de maniry zay hiaina mifanaraka amin'ny endrika zay tena niantsona ao anay tompo, mandeha amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatahorana anao tanteraka tompo amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitafy, amin'izay rehetra atao tompo, amin'ny fomba fiasa ny ampiasana, any ampianarana tompo, fahaizana manaja ny fanatrehanao amin'ny lafiny rehetra ary de andeha amin'ny fahatahorana anao mandrakariva. Mivavaka zay averinao amin'ny laoniny indray ny fahatahorana anao aminay tsiraray avy ary ankamamy zay an'le endrika zay efa nomenao anay, zay endrika zay efa niterahanao anay tsiraray avy. Tahio ny tsiraray avy amin'ity alina ity arovy ary oka tompo Andriamanitra hiaraka ao tafaverina indray zay amin'ny fandarana iarahana rahampitso tahaka izao.
misaotra indrindra tompo tamin'ny fahasoavanao, misaotra anao ny amin'ny pasteur narindra, misaotra ny amin'ny brother Bali izay niaraka taminay teto ny assisté teto, misaotra ny amin'ny mpanatrika rehetra, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra tompo ny amin'ny fahafahana rehetra, ny voninahitra dia ho an'ny anaranao masina irery any, amin'ny anaran'i Jesosy tompo naovanay izany vavaka izany, misaotra raha eo, amen, amen. Misaotra indrindra pasteur narindra, mankasitraka brother Bali misaotra anareo mpanaraka rehetra ihany koa izany niaraka taminay tamin'ity androany ity ka dia anome fotoana antsika indray ary zany amin'ny rapitso amin'ny valo anao veloma angambontsika mpanolotra ny fandarana dia ho tahiny tompo daholo tsika rehetra tompoko. Tahiny tompo daholo mandra-peo anary tompoko.